Naneo ny firaisan-kina ndrika tonga namangy ireo fianakaviana niaran'ny loza vokatra ny fipoahan'ilay grenade ny sabotsy lasa teo ny fikambanan'ny mpivarotra tsinina lakamisy etsy Mahamasina tsy nitazam-potsiny tondra ny voatsirabo ny tanan'izy ireo tao anatin'izao fanehoana ny firaisan-kina izao. Tsy nitazam-potsiny fa tonga nanao ny firaisan-kina ireo avy amin'ny fikambanana delege sy ny mpivarotra tsinana lakamisy Mahamasina androany ka tonga namangy ireo niaram-bola ny sabotsy lasa teo izay mbola tsaboniny amin'ny HGRA. Araka ny resaka natao tamin'ny filohan'ny fikambanana mpivarotra dia folo tamin'ireo niaram-bola ny mivarotra ary manana taratasy ara-dalàna avokoa. Amin'izy ireo dia sy fahasalama tsara amin'izao fotoana izao fa ny efatra no mbola manaraka fitsaboana eo amin'ny HGRA. Moa zany dia tonga namangy an'ireo mpivarotra namanay izay tratrany vola tamin'ny bomba tamin'ny sabotsy. Tsy hoe sanatria hoe nanao tsinitsinina an-zareo izy hatramin'ny sabotsy mbola tonga taty fa mbola nisy koa ny zavatra izay mbola karakarainay maly izay nivoaka tamin'ny vaovao moa zany dia hita amin'ny beso maro ka androany zay vao nanam-potoana dia za moa zany ny présidente-ny association délégué ao an-tsena Mahamasina lakamisy izay mitondra anarana hoe FIDEM-TAM. Dikele FIDEM-TAM zany dia fikambanany délégué sy ny mpivarotra tsena lakamisy Mahamasina. Reto atoriana koa reto zany ny sasatsasany amin'ny délégué izay ao Mahamasina. Dia ity eto akaiko ity zany no monsieur Gabriel no délégué an'ireo mpivarotra izay voatato ireo ary ireo mpivarotra dia mpivarotra recensé ara-dalàna amin'ny mampivarotra anazy. Dia tonga eto zany zay moa efa avy namangy tao fa amin'ny maréanimation azy moa dia maro be zay tsy afaka nira dia eto zany zay no milaza ny zavatra misy ary ny tena antondianay zany dia ampiseho ny firaisan-kina anay zay fa na dia mpivarotra azy zay dia misy ny firaisan-kina sy mifankatiavana. Nisy ihany koa ny antsoavana nataon'izy ireo amin'ny fitondrana mba izay akaiky ny mahakasika ilay fianakaviana izay niaram-boana. Antsoavo hoe ho anareo mpitondra fanjakana mba miantso reto tompoko fa jereo reto olona reto fa olona faran'izay mahantra indrindra sy majinika indrindra ireo ka mba mangataka fanampiana aminareo mpitondra fanjakana ireo antsoavo tompoko alefa any amin'ny faratapony indrindra. Amin'izao fotoana izao dia efa manodidina ny 4 arivo ireo mpivarotra eo amin'ny tsena lakamisy Mahamasina ka misy amin'izy ireo mbola tsy ao anaty fikambanana no tsy mbola manana taratasy ara-dalàna ka ny fikambanana dia manampy azy ireo amin'ny fiadinany zony.